William zay vaovao politika zay dia manatanteraka fihaonana etsy amin'ny hotely Carlton Anosy nanomboka tamin'ity androany ity ireo antoko politika eto Madagasikara. Maro indrindra ireo mpanao politika na ny mpanohitra na ny mpomba ny fitondrana no manatrika ity fihaonana ity. Ny namana velo Gislaine no mitatitra ny vaovao. Manatanteraka fihaonana etsy amin'ny hotely Carlton nanomboka androany ireo antoko politika eto Madagasikara. Fihaonana izay karakarain'ny gouvernement malagasy sy ny fondation Frédéric Ebert ary ny PNUD. Ny fanaovana politika mitondra ho amin'ny fampandrosoana no anisan'ny lohahevitra ho velabelarina mandritra ny roa andro. Ny ametrahana fampandrosoana sy ny demokrasia eto Madagasikara ny tanjana tiako tratrarina. Tena piatra marina demokrasia eto Madagasikara tsika satria manana olona tsika sady manana tanora fa ireo solotena zareo avy any amin'ny fitondrana koa nefa mba tokony olona afaka tsara mamaly sy miteny mazava tsara ny tena zava-misy zay ny tena isiny demokrasia ny maro ireo mpanao politika tonga nanatrika ity fihaonana androany ity tazana tena toerana avokoa na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana. Ireo mpanao politika somary efa ela sy tazana ihany koa dia hita teny toerana.